Soafilira Prinsia ilay vipanina majanga ny fanajana ny rariny sy ny hitsiny ary indrindra ny lalàna no mampirindra ny fiarahamonina. Nanotrona ny famoahana ireo mpianatra mpitsara andiany kanto teny Anosy ny filoha lefitry ny antirmera ampirenena tsy iza moa izany fa Ramatoa Soafilira Prinsia sy ireo tompon'andraikitra isantsokajy ao amin'ny firenena. Izany fanotronana ny famoahana ireo mpianatra mpitsara andiany kanto izany moa dia tamin'iny andro ny 1 Martsa 2024 iny. Ireto sary vitsivitsy hitantsika ireto moa dia ny sary tamin'ny izany fanotronana izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra azadino ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany tena hirsiontsika amin'ny votoatin-dresaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Atomboko atsika indray any amin'iny faritra Sofia iny, tsy aza moa izany fa distrikany Borzine na hoe Port Berger. Mazoto ireo vehivavy manaraka fiofanana mba ahafahana manampy ireo vehivavy sy mba ahatonga azy ireo tsy ho vesitra eo anivon'ny fiarahamonina dia nametraka centre de formation professionnelle pour les femmes na ivontoeram-panofanana matianina ho an'ny vehivavy ao Port Berger ny fitondram-panjakana nanomboka ny taona 2024. Nitsidika ny centre de formation professionnelle pour les femmes moa ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampifanana arakasa ny andro ny 1 Martsa 2024 niaraka tamin'ny governoran'ny faritra Sofia sy ny solombavambahoaka voafidy tao antoerana ary ny tompon'andraikitra ara-panjakana maro. Fijery hafa rivo-baovao no hoentintsika mampandroso ny firenena dia fanomezana fifanana matianina ho an'ny daolobe fa indrindra ireo marefo mba ahafahany izy ireo mampidibola sy mampivoatra ny fiainany. Ka izany no anisan'ny nametrahana ireo ivontoeram-panofanana matianina isam-paritra hoy Ramatoa Ministra nandritra ny lahateniny sady nizara ireo taratasy mari-pahaizana ho an'ireo navita fiofanana momba ny tourisme et hôtellerie, coupe et couture, développement rural, pâtisserie, crochet mo tamin'io andro io. Izany moa ny zava-nisy teny amin'iny faritra Sofia iny indrindra moa tany amin'ny distrikany Port Berger koa dia zarena sy ambara ianareo rehetra izay mpanaraka ny chaîne ity satria ianareo rehetra dia samy amin'ny faviany avy ka zontsika rehetra ny milaza ireo rehetra mandalo ao Madagasikara nezaneza izany mba ahafahany tsirairay maharaka ny zava-misy any amin'ny tanàna misy azy sy ny toerana izay ivelomany na hoe ipetrahany. Ny horesantsika sy olazaintsika manaraka moa dia solombavambahoaka ny Faratsiho izay solombavambahoaka anisan'ny tena nalaza indrindra tamin'iny fifidianana solombavambahoaka iny. Olony firaisankina aho hoy ity solombavambahoaka ity ary hampandroso any Faratsiho no tanjoko. Mahatonga isika milaza mikasika any ity solombavambahoaka ny Faratsiho ity moa dia ny vahiny tao amin'ny vaovao 24/7 izy, ny vahiny tao amin'ny Solanga. Raha fintinina ireo rehetra no lazainy tamin'ny fivahinianana io moa dia toy ireto: miaraka amin'ny Antoko-Tima Emile ary ny firaisankina no lalana nitondrany fandresena kanefa tsy azo hamevanana ihany koa ireo mpifanandrina taminy tao Faratsiho. Nilaza ihany koa ity solombavambahoaka ity ny hoe resy tamin'ny fifidianana communal faranteo anefa ny ekipany na dia teo aza izany dia nanamafy ity solombavambahoaka ity fa manaiky sy manaja ny safidin'ny vahoaka izy. Nisy fanamarihana nataony nikasiky ny lisy mpifidianana izay heveriny ho iray amin'ireo antony natonga ny fahareseny. Tsy manana olana amin'ny ben'ny tanàna vaovao lany faranteo izy, efa vita ny fifidianana ho izy ka tokony hifantoka amin'ny fampandrosoana isika. Amin'izao fotoana izao mbola tsy misy tetikasa lehibe mandeha ao Faratsiho. Notsindrian'ny mily manokana fa na dia efa resahana aza ny tetikasa teleferika dia mbola tsy tokony ho laharam-pamehana izany ankehitriny. Maro ireo zavatra hafa maika ilain'ny vahoaka ka tokony ifantohana. Ary anisan'ny notsindriny ity solombavambahoaka ity ny hoe ilaina ho an'ny demokrasia ny fisian'ny mpanohitra satria izy ireo no manara-maso sy manitsy ny fifidianana ny firenena. Raha jerena ny fifidianana faranteo sy ny olana niseho dia mipetraky ny fanontaniana hoe hisy
hisy fifidianana marina ve amin'ny taona 2024 izany no anisany nolazainy ity solombavambahoaka ity, izany no anisany noresahiny Ramilson Nomenjanahary tao anatin'ny fandaharana Solanga. Rehefa avy nilaza sy niresaka ny avy any Faratsify sy ny solombavambahoaka niny moa isika dia ndeha indray isika hiverina any amin'iny faritra Sofia iny. Resaka Global Money Week moa izy ty any Antsohihy, niavaka ny fanamarihana ny herinandro maneran-tany ho an'ny vola. Dia be namakivaky tanàna sy hetsika maro isan-karazany na nentanana sy nampahafantarana ny daholobe ny mahazava-dehibe ny vola sy ny tokony hatao hitantanana azy. Ireo no nihentina nanamarika ny herinandro maneran-tany ho an'ny vola na Global Money Week 2024 tao Antsohihy renivohitra ny faritra Sofia. Niara nihentina tamin'ity hetsika ity ireo mpikirakira sy mpampihindrana ary mpikajy vola ao amin'iny faritra Sofia iny. Tsy ilaza fotsiny isika afa-tsy postra malagasy Yas Madagasikara, Orange Solidarité Madagasikara ary Fondation Aga Khan sy ny sisa izay tsara ho voatanisa toy ny Smaiky sy ireo hafa ihany koa. Izany moa resaka fanamarihana ny herinandro maneran-tany ho an'ny vola na hoe Global Money Week tany amin'iny renivohitra ny faritra Sofia iny, tsy aiza moa izany fa Antsohihy. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'izay dia ndeha arisika hilaza ny mikasika an'ity manaraka ity. Izy ty moa dia resaka tolom-panafahana fanilo miampita ho an'ny taranaka. Hisy ireo hetsika fahatsiarovana ny 770 taona ny tolom-panafahana manerana ny faritra 420 fa ny tena hiavaka kosa dia ny ao Antananarivo sy ao Manakara ary ny ao Moramanga. Anisany voalaza tamin'ity fanilo miampita ho an'ny taranaka ity ihany koa dia hisy ireo hetsika fanentanana ny olom-pirenena hitsidika ny toerana misy sy mirakitra ny tantara ao amin'ny trano fampirantian'ny fitalehavan'ny mpiady tanindrazana Analakely sy ao amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera eny Anosy. Tsy adino ary tsy latsa-danja amin'izany fa eo ihany koa ireo fampirantiana tantara sy sariny ireo mpiady tanindrazana amin'ny alalan'ny fitetezana sekoly. Hisy ihany koa ny fizaham-pahasalamana memem-pona ho an'ireo mpiady tanindrazana izay ankanga sisa nanamborana sy fanomezana solombody akoho ho azy ireo. Izany moa ny resaka tolom-panafahana na hoe fanilo miampita ho an'ny taranaka izay hisy hetsika fahatsiarovana ny 770 taona ny tolom-panafahana manerana ny faritra 420 fa ny tena hiavaka moa araka izay voalazantsika teo dia ny ao Antananarivo renivohitra sy ny ao Manakara ary indrindra ny ao Moramanga. Tsy maintsy lazaina moa izay satria anisan'ny tena zava-dehibe ireo mahery fo ho an'ny tanindrazana, ireo tia tanindrazana ka tsy maintsy zaraiko sy lazaiko izany satria tena zavatra manandanja. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsainky hiato. Zay fa tsy halavianay ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.